zara hevitra fandaran'ny sampany fampalalam-bovao eto amin'ny ICM radio efatra amin'zato tebokavalo andraisana vahiny iresahana ny fiainam-pirenena zara hevitra ny alatsinainy sy ny alakamisy amin'ny 24 alatsinainy fahirinana ny volana febroary taona 2024 tonga eto amin'ny fandarana zara hevitra ianao mpiaino ianao mpanaraka ihany koa satria sady enao amin'ny 4 no arahinao ihany koa amin'ny pejiny infoculture media 2.0 ny fandarana zara hevitra faharoa no arahantsika androany izay nanasana manokana an'Andriamatoa Lazara Zaferson izay filohan'ny antoko RCR na ny Rassemblement des Citoyens Responsables. Miarabanao Lazara Zaferson. miarabanao miara solofaritsona miaraba ny mpiaino radio amin'ity fotoana ity manararoatra miaraba mivoaka malagasy tratrany taona inona fa mbola tsy taranga amin'izany amin'izao volana febroary zao ary mankasitraka be dia be anao miaraba ny amin'ny lafiny teknika mankasitraka ny radio nanasa amin'izao fotoana zao raha sitraka ao angambany dia mba mangataka ny tihira ty satria politika moa ny resaka ianao mivoaka malagasy amaritana sady ino ny zavatra tena horesahana ao anatin'izao fandarana izao arahantsika raha izay hira nangatany vahiny izay tontolon'ny gasikara izay nipira nitarika rahoga no mira azy arahantsika izay satria mifono afatra izay everina ihany koa fa mifandray amin'ny fomba fijery ny antoko sy ny vahintsika ny RCR sy Lazara Zaferson arahantsika izay dia miverina eto isika tontolo tsy manana baro tsy nisy ny birikatsy teto antany ny teto gasikara ny tontolony fahagola fihavanana no nanjaka fiaramonimbahoaka nazo faka fa izay iantolo fahiny la ny tramanga fiaramonimbahoaka tsy nisy tomika le retsiny teto itanana nadio namifalemana malagasy ny saina sinany aina ny maolonde izany no kiasy ny velona teto fahiny fiaramonimbahoaka tsy nisy tomika le retsiny teto itanana nadio namifalemana malagasy ny saina sinany aina ny maolonde izany no kiasy ny velona teto fahiny fanandondona kosingabe sady tsy mba ny ambamba fa avy tena andava namotika niray tanàna de teraka teo fanjakana baroa ireo zay kelikely ray tsy mba nisy apaka tsy mba nisy atoraka ny lefa nanao taritositry niparitaka lafiny valo fiaramonina ny fandefitra letsiny nanjaka teto ireo ty filaminana nisintaka de nakasisiny malagasy ny saina sinany aina ny maolonde izany no kiasy foko 80 fiaramonina ny fandefitra letsiny nanjaka teto ireo ty filaminana nisintaka de nakasisiny malagasy ny saina sinany aina ny maolonde izany no kiasy foko 80 rehefa tonga kosa ireo jolain-tsambo rehefa nahatsapa ireo zavakanto teto avy de babo ka nanao ankero ny tontolony gasikara vozanakavokoa na ny toekarena na ny fiaramonina na ny toetsainy feriny malagasy ireo kolotsaina vahiny fiaramonina kora somalezolezo no misy anketriny fiaramono metisy
fantatry zay nipoirany ireo malagasy sy malalakoza tena fiaviny efa resiny tsy hainy tontolo fanontolona fiaramonina kora sy malezolezo no misy anketriny fiaramono metysy tsy fantatry zay nipoirany ireo malagasy sy malalakoza tena fiaviny efa resiny tsy hainy tontolo fanontolona malagasy todiony tantarany tanananao a migaskarany tanazanao aza vela oraraka tany mahagasy anao a omeo asiny azabe anao a ry malagasy todiony tantarany tanananao a migaskarany tanazanao aza vela oraraka tany mahagasy anao a omeo asiny azabe anao a omeo asiny dadabe anao a omeo asiny inibe anao a omeo asiny ireo nanabe anao a ia zay ny hirany tarika rahoga tontolon'ny gasikara miresaka ny rafim-piaramonina ary miteny izy eo anatin'ilay hira Lazara Zaferson hoe fantatritsika malagasy hoe ny loharan'ny poirantsika so de misy iverenany zay sa zao no tena mety amintsika de izay ihany koa no resahantsika satria ianao Lazara Zaferson de isan'ireo mpanao politika izay mivoy nyilay hoe fanovanana rafitra any fotony ka izay mihitsy no fanontaniako aminao hoe mbola azo atao ve ny manarina anty firenentsika tia zay tena efa ao anaty fasairanana tanteraka amin'izao fotoana zao raha anao izantsika de inona ny fepetra takina ka afahana mankany amin'izay fampandrosoana ny fireneny zay mety zay fanontaniana zay miarasy lovarjona de tapitra ny fotoana antsika androany raha maly zay fanontaniana zay satria tsy azo valiana amina enina tsy zay fa valiana amina zavatra maromaro ka raha omena fotoana nazavako an'izy de iverina amin'ny hirany rahoga aloha satria ny atao hoe manao politika de mikendry rafim-piaramonina ny dikany hoe rafim-piaramonina dia azo avy amin'ny alalana projet de société ny nazahoan'ny gasy na ary nahita fianarana ny dikany atao hoe projet de société hatramin'izay de midika hoe manao programma tsy programme ny projet de société tahaka ny hoe projet de construction na route de lalana zany no amboarina projet na hôpitaly de hôpitaly zany no amboarina ny projet de société zany de société no amboarina le fiaramonina no amboarina fa ny nazahoan'ny mpanao politika azy hatramin'izay de hoe raha hanao projet de société de manao programme de ao anatiny hoe misy hoe hanamboatra lalana de ametra anetsika 100 kilometatra de amboariko ny hôpitaly de zao ka tsy mitiky tsy manova fiaramonina ny fanamboarana hôpitaly fa ny rafim-piaramonina faritanao no mitaka fanamboarana hôpitaly azavaiko le izy ny projet de société zany dia mamaritra ianao hoe fiaramonina tahaka ny ahoana miara sy lofarjona no tiany RCR ho apetraka de zay mamaly hoe fiaramonina responsable mandray andraikitra ny tiany ho apetraka ao aoriana kely ao ahoana ny atongavan'ny olona ho responsable olona anankiray ho lasa responsable ho lasa mandray andraikitra ho lasa tompony andraikitra amin'ny zavatra ataony zay mahatonga le rassemblement de citoyen responsable dia atongavana amin'izay de reto misy zavatra mila kitihana ohatra raha tiatsika ho responsable ny gasy na ho tompony andraikitra ny gasy de ahoana ny atongavana amina fanabeazana de mamaritra indray tsika zany hoe reto ny programme mpampianarana atongavana amina toetsaina responsable mipotra am'izay le programme eo re programme indray no mamaritra hoe raha tiana azo fanabeazana ny ankizy de reto ny construction mila atao any zay voatonga ny construction fa tsy hoe hanao trano zay ny programme amin'ny filoham-pirenena na hanao hôpitaly fa idéologie na foto-kevitra no anaovana politika
tany amin'ny andro taloha tany izy io mazava tsara hoe ndao sika metraka fiarahamonina sosialista zany hoe efa nisy nofinofo zany tao hoe maninona morangara mba hitambarana daholo ny zavatra rehetrarehetra de arahana mihinana de arahana zaraina zavatra rehetrarehetra ohatra fiarahamonina zao zay de amin'ny alalan'izay fiarahamonina tiana ho apetraka zay no manangana institution de le institution no manao programma ohatra hoe ametraka raha fiarahamonina tsika de iny no mametraka ny institution anatin'ny firenena anankiray iny zany le constitution tahaka ny hoe tia ametraka raha fiarahamonina tsy misy kolokolo tsika de mila mametraka institution tsika zany a hitandrana zay kolokolo zay de institution zany am'izay a no mamaritra programma rehefa aveo hoe inona programma edivatsika amin'ny kolikoly de zay vao mitra en détail hoe en détail hoe ndao tsika ary anangana trano anankiray ametrahantsika ny sehatra miady amin'ny kolikoly zay vao mipetraka ny trano averiko indray mandeha izy a idéologie aloha ametraka communisme avetsika communisme zany a de hoe ny fananan'ny olona rehetrarehetra ao anatina fanjakana anankiray a de misy fanjakana anankiray matanjaka mife ary tsy azo ezongozony ny fanjakana io fa tena fanjakana matanjaka io no mandrindra n'lay a fiarahamonina zay ny communisme ultralibéralisme avetsika ohatra de reo ny idéologia tany aloha tany am'izao fotoana zao a ny parti politique indrindra eto Madagasikara de tsy mahita anao na parti ray aza mivoy idéologie fa manam-bola le olona tsy nianatra kory aza izy fa mananam-bola izy a na mahay mifanaraka amin'ny mafia international hoe ahoana omena ianao fanjakana mila propagande ianao a de mena vola ianao mandritra ny propagande a de azonao fitondrana de zao omenao anay a reto marché reto menao anay a ny volamena menao anay a ny safira menao anay nakaiza moa zao safira ny lakaka nakaiza moa zao ny bauxite atao Bealanana ny zirconium atao Mora FMP ny volamena tany a Daraina betsika tany a Ambelobe ny volamena atao Ikongo ny fer tany a Soalala nakaiza daholo reo ny chrome tany a Andriamena zany hoe nisy arem-pirenena ngeda be de be teto fa takalo nametrahana an'ireo olona hitondra zay tsy nanana programma tsy nanana idéologie de lasa daholo le arena-pirenena dia zao ny toerana misy atsika izay ao anatin'ny RCR zany ny rassemblement des citoyens responsables dia mametraka hoe idéologie aloha azao ny raha fiarahamonina tiana ho apetraka de araka votantaran-drahoka teto le izy hoe tontolo tsy manana-paharoa tsy nisy ny Berika tsy nisy teto tany ny tontolon'ny Gasikara tany ambolohan'ny tany tamin'ny andro ny fahagola fihavanana no anjaka fiarahamonim-bahoaka tsy nisy tomika ny zavatra nitranga teto ahoana ny ameronena zay raha fiarahamonina zay a de zay vao miditra amin'ny hoe programma noho izany ny projet de société ny RCR de tsy fametrahana hoe zay namboatra tetezana zato na zay namboatra lalana fa tsy zany ny atao hoe projet de société de saizy raha misy parti politique ary manana projet de société fiarahamonina no atsangana ao anatin'ny projet de société fa tsy école ka izay de mieritreritra ny metraka fiarahamonina eto Madagasikara ahoana ary ny atongavanay amin'ny fiarahamonina io de mamaly ny fanontanianao aho hoe mbola voavavy ny olan'ny Madagasikara amintsika amin'ny teny zao de azo vahana io a raha mametraka tsika hoe tia ny fiarahamonina tanjona de zao ny fomba atongavantsika amin'izay a raha fiarahamonina zay inona ary lay ataontsika hoe idéologie ny RCR ary inona zay fiarahamonina ho atsangan'izay satria ny zavatra misy am'izao fotoana zao any Lazara Fiarson de hoe variana amin'ny fitadiavana no arapaka satria efa sarotra ny fiainana ny maro anisy ka tsy afaka itsony ny hoe handinika lalina izay inona zay idéologie ary inona lay rafim-piarahamonina projet de société fiarahamonina tahaka ny ahoana le ho atsangana ka amahany zao olana misy eto amintsika zao ny tena marina le tanjona le fiarahamonina fa tsy io ny amahan'le olana fa famahana an'le olana midina ambanimbanytsika manova rafitra de ao anaty fanovany-rafitra tsika mametraka programma zany a ny dingana ambany zany rehefa mametraka programma hoe zao a no anovanan'le rafitra de rehefa vova le rafitra de tonga am'ty fiarahamonina ty tsika zany hoe no avy ny mamaritra ny androany raha ny fomba fijeriny RCR fa tsy ny androany fotsiny no entina amaritra no avy noho izany mametraka zay hoe aoriana kely eo raha ny RCR no mitondra de fiarahamonina responsable conscient mengy amin'ny teny hoe consciencisme
zany hoe am'zany andro zany de andeha automatika mandeha ho azy ny tsy fanariana fako iny amin'ny arabe. Ahoana moa miara Solovarjona ny ametrahanao andraranao n'olona tsy anao maloto eny amin'ny arabe, raha ohatra ka tsy mita WC ianao ao anaty 2 kilometatra, mavita 2 kilometatra ve ianao raha ohatra ianao zanatrika poritra, tsy izay no mahatonga le ile marorona nyretsoreto anao. Ka noho izany zavatra zany de le rafitra zany no maty, tsy afahan'le olona manaja fiarahamonina, tsisy olona adala miakatra teo amin'ny fitondrana teo miara manaiky izany tsika. Fa zay no mahatonga ny mametraka le fanontaniana hoe ny fitondrana ve no mora malasa adala sa ny adala no mora mahazo fitondrana. De mamaly ny taolo malagasy hoe na mahay mamindra tahaka n'inona aza ny akoho rehefa sendra sahafa solafaka ihany. Zany hoe na diplôme tahaka n'inona azy ianao, na manana bac plus firy azy ianao miakatra amin'ny fitondrana eo, mitsofoka ao anatin'le système, ianao no maloto voaka avy ao. Fa ny système tsy voaovanao. Zany hoe ile système no mila ovaina. De iny rafitra ino no mamolavola olona atongavana amin'le raha fiarahamonina. Zany hoe raha miditra an'ity ICM radio ty za de mahita hoe madio ato, zay ny rafitra iainana ato zany miaraka amin'ny olona ato miaraka amin'ny fomba fiteny mihaja culture raha teo le radio culturel dia nizaniza olona avy any ivelany any ka mahita ny fahadiovana ato na olona voretra tahaka n'inona azy izy de tsy hanaro fako ato anatiny ty trano ty, satria teren'le rafitra ny sainy. Ianao ve miditra any amin'ny toerana hôpitalim-bazaha ohatra, tsy mahita loto anao na kely azy ao anatin'ny couloir, sa anao ve ny androram-paraky eo amin'ny toerana io, manay anao aza matahotra. De filan'le rafitra le fiarahamonina, satria zay ny adihevitra mipetraka. Zay mpitondra teo de nanisika ny responsabilité na ny andraikitra tany amin'ny vahoaka. Rehefa manomboka tsy mahomby izy de mila ovaina ny toe-tsaina, mila miova toe-tsaintsika, nefa anjaranao mametraka rafitra anovana ny toe-tsainy fiarahamonina. Ka izay mihitsy Lazara Fiarson am'izao zava-misy zao, satria efa lasa lavitra noho ny lavitra raha le fomba fitenin'ny filoham-pirenena moa le tsy fahita tao anatin'ny 50 taona ny 100 taona lasa no hitantsika amin'izao fotoana zao. Ahoana no ametrahana an'izany tontolo ahafahan'ny tsirairay avy miova makany amin'ny tsara kokoa zay. Raha nareo RCR zany ny tonga, raha ny RCR ny tonga eo amin'ny fitantanana ny raharaham-piarahamonina de mametraka rafitra inona zay, ahoana ny fametrahana mametraka rafitra zay le adihevitra napetraka hatramin'izay de alain'olona tahaka moa le izy eritreretin'ny olona le izy hoe rafitra régime politika novoaina. Nanova régime politika tsika nenga tamin'ny première république, iny le constitution nakao amin'ny deuxième république, de misy régime présidentiel eo, de aveo ndray misy régime parlementaire nitsofoka tao amin'ny troisième république. Fa ny tena rafitra tiana resahana rafim-piarahamonina, rafitra politika, rafitra toe-karena. Raha ny tokony ho izy dia misy fiarahamonina eo mifanaraka ametraka rafitra politika régime io, de le rafitra politika no mijery zay rafitra toe-karena amelomana n'lay rafim-piarahamonina. Azavaiko le izy ndao ohatra tsika zany avy niady tsika nandresy tamin'ny ady tsika firenena anankiray, misafidy tsika rehefa avy eo iza no filohantsika rehefa nahazo fahaleovatena tsika. Fa tany am-boalohany tsika tsy niady fa nomena fahaleovatena fotsiny. Raha ohatra zao tsika sianao hitsofoka ao anatina trano misy fahoriana, misy maromaro tsika de mifanaiky tsika, tsy mila manontany ny taonanao akory de tsy mila manontany ny taona mbesin'ny maro tsika, fa samy manaiky tsika sianao hoe iza no hitondra fitenenana, de jerena zay fotsy volo eo, de miara mitodika any tsika sianao izy ny tokony teny manaiky azay ngambe anao. Zay le rafim-piarahamonina. Zany hoe misy kolotsaintsika malagasy efa ifanekena na de tsy nianarana azy tany an-dakilasy, de zay fiarahamonina zay no misafidy hoe iza nandray fitenenana, de le fitenenana ndray no rafitra politika. Io zany lasa présidentsika no amin'ny fotoana io de izy no miteny hoe ahoana ny tenenako ary, de izy no mitantana le vola sy rehetra aiza daholo ny volanareo de izy ndray no miteny. Zany hoe raha ohatra ka misy fiarahamonina eo mametraka rafitra politika, de le rafitra politika no misafidy hoe inona ny fomba hitadiavantsika vola ao anaty fiarahamonina, de mijery tsika an'le fiarahamonina hoe itsika de tatsaha
noho izany ny tokony ataon'ny mpanao politika de ny mampiroborobo ny asan'ny famolena sy fiompiana de am'izay fotoan'izay a miverina any am'le politika le izy rehefa aveo hoe tavela eo am'ny fitondrana le olona fa ny zavatra misy eto a tsy itsika tsy le rafi-piarahamonina gasy no nametraka le rezima politika tsy zany e tsy nivoaka malagasy iny e tsy anao any e no nifidiny 26 juin ka nametraka ny premier république mbola tokony isy convention nationale aloha vao napetraka le rafitra politika de rehefa misy convention nationale de am'izay fotoan'izay ty rafitra politika ty a metehatra am'le rafi-piarahamonina ny mpitondra rehetra teto zany a de tsisy napetraka mivoaka malagasy zay aloha ny voalohany ka raha tiatsika ny anova zavatra de ma principe de pouvoir mametraka hoe izay mametraka no mibaiko ho an'ny voaka malagasy raha te hibaiko ny mpitondra ianao de aza zay napetrak'olona ny antenainao baikoana ianao ve mividina vola ny mena t-shirt ny mena kaskety de mieritreritra ve anao fa azonao baikoana ny olona nividy anao ohatra mifidy député tsika de le député ndray mando vola nefa ony ampisolo vavatsika reo ianao ve efa naka avoka de le avoka ndray mando vola any aminao ny atsika nge ny député ndray resena mando vola mba hisolo vavatsika za hisolo vavanareo fa ity ny cautionko 25 millions de eritreritra ve anao fa hisolo vavanao iny nefa izy nitady vola 25 millions tany amin'ny opérateur économique tany amin'ny rafitra toekarena ny tena marina ianao no tokony mametraka le député noho ny amin'ny foto-kevitra ananany de le député no mibaiko an'le rafitra toekarena rehefa aveo le rafitra politika ny resahako no mibaiko ny rafitra toekarena de mirindra le fiarahamonina ka ny mpitondra atsika tsy afaka mibaiko ny rafitra toekarena tsy afaka mibaiko mpitondra atsika ny resaka pétrole tsy afaka mibaiko izy ny communication na ny telma na ny orange na ny airtel tsy ananatsika fahefana tsy afaka baiko izy mibaiko izy na ny jirama satria pétrole avy any ivelany no afara atsika tsy afaka mibaiko ninninona zany a ny rafitra politika eto amintsika de azakaka ianao zany raha ohatra ka tsy mahavita ninninona mpitondra satria ianao mila mametraka le mpitondra de ianao no mibaiko azy de zay izy vao mahabaiko le miandraikitra toekarena reo rafitra telo reo zany mifampiankana ao anatin'le izy rehefa miteny fampiakinana am'ireo rafitra reo ilaza razafiarson hoe ny fiarahamonina ny politika ary ny toekarena de ohatrany hoe tedaviny laza razafiarson hoe mandeha ho azy le izy satria raha ilay ohatra noraisinao teo zao laza razafiarson ilay hoe fotsy volo omena ny fitenenana ny fanaikiny rehetra fa anome fitenenana azy nefa ny olana eto amintsika am'izao fotoan'izao de ny rafitra ao amin'ny fiarahamonina toy ny atombotsika ny fianakaviana ny fiarahamonina ny fiangonana ny fikambanana maro samihafa izay natao anabe de maka sotoavina hafa ary mametraka ny sotoavin'ny vola ho ambony zay le ahoana no afahana zany manala an'izay ka miverina le hoe misy sotoavina iza no anao an'izay ahoana nafahana mahatonga am'izay marina fa le antokony misy any laza razafiarson hoe fampondronana an'ireo olom-pirenena tompona andraikitra ka raha tsy misy le tompona andraikitra ahoana no iangana zany misy olona zany a le tompona andraikitra koa rehefa misy dikany anakiroa misy ny atao être responsable sy ny de misy reny atao avoir la responsabilité ny zavatra tadiavinay to de le olona être responsable zany hoe tsy tompona andraikitra ny mena andraikitra izy ohatra ianao zany mena andraikitra hoe ministre de miandro ny tompona andraikitra sika ry zareo misy mamafy lalany eo tsy zay le izy fa ianao mihitsy nefa olona andraikitra io mbola tsy misy voambolana malagasy être responsable olona andraikitra zany hoe efa trany amin'ny fahazazanao mihitsy ny anao nefa ty mandray andraikitra misy olona io reo olona reo nefa tsy mety mahazo toerana eto amin'ny fanjakana malagasy satria ireo mavita amin'ny teny mahitsy reo no mahana fahendrena manitsy ny tsy mety rehetrarehetra de tsy zakany mpitondra satria le mpitondra baiko ny mpamatsy volana azy tadiavina aloha zany adika amin'ny teny tsotsotra le de olokendry zany reo olona reo zany tadiavina mitady aloha tsika olokendry ao anatin'ny rafitra mantsy na ny système politique de misy karazany telo hoe tany ambolohany de olo tokana no mitondra izy no mibaiko zay ny atao hoe monarchie rehefa nandika lalàny olona io de mivadika tirany izy ny fitondrana ka mivondrona indray ny olokendry de reo olokendry reo indray lasa nitondra olona vitsivitsy fa mahana fahendrena fa taty aoriana mivadika le olokendry de lasa oligarchie indray
de hoe nipotra n'izay ny demokrasia tsy mety tsony raha olo mihitsy no mitondra fa aleo mihitsy ny vahoaka ray manontolo no mitondra tsy possible nefa zay de nandefa ny atao na système ile élection le izy hoe ndao arytsika hifidy olona hitosolo tena atsika zay ny atao hoe demokrasia ny olana rehefa lasa dala mihitsy indray le vahoaka satria ny demokrasia zany raha ohatra ka endra le vahoaka conscient le vahoaka de mety fa raha le vahoaka no tsy mahalala ninninona na le vahoaka mihitsy nefa adala ohatra hoe mamy lava daholo le vahoaka ao tanàna de tsy mety indray ny demokrasia fa miverina indray ianao makato amin'ilay faharoa le hoe aristokrasia me mitady olombitsy indray ianao endry amerina n'le fiarahamonina am'loniny zany hoe tsy maintsy tsika zany miverina mitady olo-kendry ametrahana rafitra régime politika mifanaraka mikolotsaitsika hicontrôlena n'ilay fiarahamonina zay teny hoe fanaraha-maso contrôle ny tenen'ny Lazara Fiarson zay mihitsy ny tiako tsindrina kely hoe rehefa miresaka isika hoe kolotsaina mantsy am'izao fotoana zao raha zay zavatra zay ny hira mandeha betsaka amin'ny radio zao de tsy ohatran'le any rahoga teo mampatsiafa hoe inga vola amin'ny babanao manomboka zazakely de efa mahay an'izany tsy vola amin'ny babanao tsy vola mamanao aza raharaha iny de ao anatin'izay lay hoe aza miditra amin'ny raharaha tsy tokony hidiranao na raharaha-mbahoaka raha io ohatra aza rina ny fako nga io tokotaninao ohatra aza lotony io rindrina io nga io rindrina ny dadanao de raha iteny zany tsika hoe andeo atsangana ny rafitra mpanara-maso ahoana ny alalàna hoe olo-kendry olona io inona ny fepetra ahafahana mijery hoe ty le olo-kendry afaka manara-maso satria mitovy amin'ny rafitra rehetra misy any ane zay satria raha ny zavatra am'izao fotoana zao misy rafitra mpanara-maso daholo fa tsy manao ny asany fotsiny le izy misy rafitra mpanara-maso fa tsy mifonctionne le satria amin'ny fametrahana rafitra mihitsy no mila critère hoe zao ny fomba fametrahana rafitra voalohany raha hidina any am'fokotany tsika ohatra iza eo amin'ny fokotaniny tsy mahalala hoe ianona no mba olo-kendry eto aminay eto ohatra fa raha ohatra moa ka ray fokotany ray manontolo nefa adala izy rehetrarehetra ao de mandefa solotena adala izy de takatsika malagasy zany zao hifiditsika de hitarafana ny fahendrentsika zay volota fakatra eo zany hoe sitrapo io zany fa rehefa any rina afaka zato taona any ka misy fahendrenatsika de mety mba metraka olo-kendry indray tsika ka iny tsy azosika terena miara sy lovarijona fa zay no mahatonga anay hoe iverany fokotany aloha zay am'le fanovandrafitra de tenenina le olona mba afidio reto tompoko reto karazan'olona reto ahafahana miresaka aminareo any fa nareo rehetra tsy afaka miresaka aminay mandefasy nareo solotena zany hoe isolotena ny fokon'olona io zany raha adala io alefan'io de mitambatambatra reo satria mifidy areo ray amin'ny fokotany de miakatra makany amin'ny commune de miany amin'ny commune miakatra tonga ty amin'ny foibe io hoe za solotena ny fokon'olona verenanina efa maimbo taoko izy amin'io ohatra de azakaky ianao raha ny tsy mandeha ny am'izay loany le firenena satria ka le solotena fokon'olona mihitsy ary n'olona adala no alefany hitondra atao akory miandritsika zany ny évolution le civilisation mihitsiny fa raha ohatra ka mba tonga saina le olona hoe araka le teninao teo hoe efa mba tonga saina le olona satria ny fanabeazana tsisy eto tsisy fanabeazana zany anketo tsika tsy manana ministère fanabeazana ministère ny enseignement misy eto fa raha misy fanabeazana eto dia ny kolotsaitsika no vizina ny an-dakilasy ohatra anatin'ny kolotsaitsika no hoe tsy azo atao mampivady mpianada taiza tamin'ny kilasy T1 jusqu'hatramin'ny T5 natrany amin'ny terminal no nampianarana anao an'izay miarina sy lofarijana zany zavatra zany tokony voizina any an-dakilasy ka azagaky ianao raha teorina mifamototra daholo ny ankizy ary ny ray mpianakaviana ihany no miviole ny zanany vavy satria nofoanana zany fanabeazana zany nanomboka tamin'ny première république makaty de tsy nisy ny fanabeazana satria raha nisy ny fanabeazana de zany no atao anaty programme mpampianarana ananana fiarahamonina fa tsy hoe rehefa mahay manisa 1+1 égale 2 ny ankizy de atao hoe nianatra fa misy kolotsaina voizina any amin'ny sekoly de ny kolotsaina iny mamolavola fiarahamonina maty moa le fiarahamonina am'izao tsisy ministère ny culture aloha zany eto satria ny ministère ny culture no tokony proposé
programma mpampianarana fa ny antsika natao hoe ministèren'ny culture de ara no eritreretan zareo an'izany zay mifandraiky amin'ny ara no eritreretiny zareo hoe culture. La culture n'est pas un art par définition, tsy anatin'ny ara zany ny atao hoe culture ka tsy hoe miandraikitra ny olona mihira na miandraikitra ny artista na miandraikitra ny fampisehoana fampiratiana no atao hoe ministèren'ny culture fa mikatsaka ny kolotsainy ny fiarahamonina iafahana manana fiarahamonina mampiavaka antsika malagasy. Ohatra tokony ampianarana an-dakilasy fa ny fihinany malagasy de mofo gasy ohatra zany zay, ary tokony fiera ianao a maneho am'izao tontolo zao a inona avy ny karazan-tsakafo misy any aminareo a de maneho ianao hoe ty no karazana mofo any aminay mofo gasy ny anarany. Zany zavatra zany tokony valorisena de ampidirina ao anaty matrice culturelle hoe zay mampiavaka ny gasy fa tsy hoe izesta ny ivelany ianao a tonga any ianao a dina karazana mofo misy any aminareo mofo misy any aminay zao a de gâteau tsy kolotsaintsika zany ka rehefa tsy fiera na mana maizy azy ianao a mametraka zay fa maizy ianao zay de azagaga ianao a raha tsy mandeha fanabeazana maty fanabeazana de maty daholo ny fiarahamonina ray amanontolo a de ny vola am'izay sisany lasa mibaiko anatin'izy zany a le hoe mila mametraka rafitra aloha tsika de io rafitra io a no manabe an'le fiarahamonina de rehefa mandeha zay fanabeazana zay a de zay tsika vao mitodika tsikelikely makany amina hoe développement technologique sy ny rehetrarehetra fa tsy alefanao ny teknôlôjia miazakazaka ianao mampiditra AFB eto Madagasikara ohatra ataonao zay andehanany teknôlôjia nefa ny kolotsainao tsy afaka miomana hitanty ny fiatraika an'le mondialisation araka le tonikera teo hoe tontolo fanotolona le vaoaka malagasy de zay zavatra hitana any amin'ny FB heveriny fanabeazana de mivoaka avy any ny sary rehetrarehetra hoe tsy vola mibabanao io zany nefa anatin'ny fanabeazana tokony mametraka ianao hoe misy ny atao hoe fiarahamonina tamin'ny matiera taloha tany an-dakilasy de misy ny atao hoe fiarahamonina de mahay miaramonina ianao zany ka azagaga ianao raha amitsika am'teny zao a mivoaka ao an-tranoko le raha maloto de avatako an-tokotaninao satria tsy mieritreritra ny aramonina aminao sa fa zarako azy ianao miala eo de en concurrence les sociétés. Mandeha amina fanontaniana kely miresaka ny antoko a ahafahana manohy an'le resantsika Lazara Verson, ahoana ny endrika fanentananareo ny olona hiditra ao anatin'le antoko RCR satria raha mihaino an'izany zao a ohatran'ny hoe zavatra tenen'ny Lazara Verson ity le idéaly de eto misy atsika ahoana no ahafahana hoe itombo ny isan'ny olona ao anatin'ny RCR io zany inona ny zavatra ataonareo satria mihaino an'izany zavatra lazain'ny Lazara Verson zany hoe ny inona ny atao hoe kolotsaina, inona ny atao hoe fampianarana ny olona zao a misy politika rivotra mitsoka zao hoe tofanekena ny fanambadiany lasiny vavy sy ny vavy eto amin'ity planeta tany misy atsika ity a misy rivotra an'izay a hatrany amin'ny sary miaina ho an-jazakely efa asiana vehivavy sy vehivavy mifanoroka lehilahy tonga hatrany amin'ny programma mpampianarana zany le izy aneken'ny sain'le ankizy hoe mety zay zavatra zay le zavatra de ahoana ny anaparitahana ny idéologie RCR zany a hipaka satria na le dessin mieritrretinao tena mahafinaritra kely ohatrany hoe tsisy zavatra ratsy efa maneho an'izany am'izao fotoana ary reo nefa ny mandeha am'le hainao manjery eto Madagasikara. Zay mahatonga ny anaran'io antoko hoe rassemblement zay tsy mahavita tena tsy an'izany nanakatra teto fa ianao nanasana teto ianao zany zao citoyen responsable de ny adhésionnay a tsy misy adhésion hoe ndao ianao hiditra RCR fantatrao fa marina zany fanaraka amin'ny kolotsainao zany de maka andraikitra ianao de lasa ianao manaparitaka an'le izy tahaka ny ataonao androany averiko ny mandeha tsy zany naniryakatra teto fa ianao no nitady anahy hoe miankary ianao ato amin'ity radio ty satria ianao responsable ianao no manao ny fandarana zara hevitra satria ianao responsable misy olona zato arivo ray alina ray tapitrisa aminao any fa mbola tsy hita reo samy manao ny ezaka daholo re olona rehetrarehetra zao ny anjaranay a de mirassemble fotsiny fa tsy zay ny ndeha tety ka metraka indray an'le style mahazatra na classique hoe tiany izy parti politique Lazara Verson président national a de atsona daholo ny any amin'ny faritra hoe
isan'ny tianao coordonnateur régional nefa ianao tsy resy lahatra akoriny de atsoina le coordonnateur za ty losaka coordonnateur ino misy financement de miandro baiko avy ety ianareo any faritra de miandro nola inona my baiko avy any amin'ny foy be tsy isy an'zany amin'ny RCR rehefa tsy anao ianareo any faritra de etotsika tsy tambatambazina koa ny olona hitra RCR fa etotsika rehefa tsy anao re tompokotsika e miara amilendika etotsika fa tsy afaka hiteny fa tiako ianao tahaka ny hoe tonga ny kandreo de mikabary tiako nareo etiko andreo tiako kandreo ina ny itiavako any kandreo ohatra za mbola tsy ary-tany ny olona tsy isy fantatro fa réaliste izay manao zavatra nareo ao kandreo no afaka mitiany kandreo nareo any Toliary no afaka mitiany Toliary nareo any Dego no afaka mitiany Dego tianareo ampandrosoa ny Dego tianareo ampandrosoa ny Tamatavy de mitady hevitra nareo ampandrosoana azy fa mitovy le hevitra afahantsika mampandroso azy de mitambatra tsika de zaraina ny ndraikitra rehefa aveo hoe eny ary tsy laza raha zafiarysona vita hijeriny any Tamatavy ka hitety faritra hoe isaky ny anao lalana 100 metra de tonga hoe tonga nanamboatra ty lalana 100 metra reto aminareo ty rehefa tsy anao lalana nareo de ao nareo ao ka iandrena avy ety nareo anamboatra lalana any aminareo vola no zaraitsika reto ny vola miditra ato anatin'ny tokantranontsika vola mpanjakana io reto ny vola azo avy amin'ny etra reto ny vola azo avy any ivelany reto ny vola azo avy amin'ny arena kibony tany de mifanaraka tsika zay atao hoe loi de finance fanaraka sy ahoana ny tantanan'ny vola io de miteny nareo hoe zay mila manamboatra lalana ohatr' zao araka mifangatahany olona avy are mifokotany zao reto ny lalana mila amboarina ny aminay de za koa mamaly reto koa mila amboarina avy ety aminay mamaly koa mialy rasolofarijaona reto mila amboarina avy ety aminay de miteny tsika tsy ampy vola io fa firy am'ireo mety vitatsika de zay le loi de finance ny atao hoe loi de finance dia sosikevitra avy any amin'ny base satria zay ny atao hoe lalàna sosikevitra avy any amin'ny base miakatra any amin'ny député de entina de lalina ho lalàna ianao ve efa nahita sosikevitra avy any amin'ny base ampidirina ao anaty loi de finance satria zay ny atao hoe loi tsy loi zany loi de finance eto fa zavatra apetraka mpitondra hoe ino volanareo zany hoe tahaka nisy patron anankiray zany dia miasa ao izy de ianao reseny miasa miara mampidibola fa izy any no miteny rehefa aveo mofo gasy roa ihany ny azonao hoanina na tia anao na tsy tia io ny azonao hoanina izay i modèle misy io ka izahay tompoko tsy hoe tsy miasa saina akory fa miasa saina zay ny anaparitahana ny hevitra fa koa ianareo zay resy lahatra am'izany idéologie zany dia mivondrona ao anatin'ny RCR zay mahatonga ny terme io rassemblement zany ho avy fotoana amindronanay andreo olona efa hitanay hoe tompona ndraikitra ho avy io fotoana io fa mandra-patonga zay fotoana zay aza miandry anay ianao raiso ny andraikitra ao apartao le hevitra atao zay nanatsika fiarahamonina tsara de aveo zay mahita hoe mietsiketsika anafa nge miala rasolofarijaona za manaparitaka ny hevitra de voatery izahay miantso anao hoe ianao tena manaparitaka ny hevitra dia ahoana ny vondronana de mitambatra tsika tonga amin'ny fotoana rassemblement des citoyens responsables fa tsy voatery hitra RCR ianao ka hitona anao carte d'adhésion indray fiche d'adhésion de amian'ny fiche de midika inoniny nefa ianao tsy manao ny aninona ny fiarahamonina misy anao zay zavatra teneny Lazara Zafiarson zay nefa zao raha ohatra hoarina marina fa misedra olana kely ihany koa ny rafitra politika ao Frantsa ohatra io moa zany matetika raisitsika ohatra fa azo raisina daholo any amin'ireo firenena efa mandroso hoe manana ny toerana zany antoko politika zany hoe ilay mpikambana rehefa mandrotsaka manana le carte sy mandrotsaka le latsakemboka mampikambana azy eo iny le afaka miteny zay zany ny endrik'ilay fandraisana ndraikitra ny endry zareo eto Madagasikara tsika nefa ahoana ny atongavana am'zany zavatra zany satria ny raha raisina amin'ny zava-misy amin'ny fiarahamonina am'izao fotoana zao Lazara Zafiarson rehefa misy olona manam-piniavana anetsika zavatra ohatr' zany ao anaty fiarahamonina de miazakazaka ny vola manakona azy miainga amina fanaratsiana kely inona ny vitan'io inona ny ananan'io le fahefanara-bola foana zany no mipetraka am'izao tsika miteny zao ka zay no ny Lazara Zafiarson ny antoko RCR zany am'izao fotoana zao raha hiezaka ny hoe ampiseho zavatra hoe andao tsika
hiaraka ka raha mitotony eo foana le vola ary indrindra fa tsy eto toerana rerintsony fotsiny vola mitotony eto Madagasikara io ahoana ny iatrehana an'izay inona tsy hoe inona baiko izy tsy mitsangatsangana fahatany foana le tsy hoe tsy mifanojo fahatany le hoe info culture média information culturelle ny tadiavina amin'izany zany hoe adidin'ny média no mampandre hoe ty misy hevitra tsara ary zay na ny akeko ny fanasanao hiakatra am'le hoe zara hevitra tsy voatery vola le izy am'izay fotoana zay mizara hevitritsika mizara hevitra ianao de mandinika ny olona misy olona mitovy hevitra amiko any raha majoritaire zahay de tafakatra eo zay fa raha ohatra ka minoritaire zany hoe vitsy izahay de tsy ho tafakatra eo mihitsy ny zay na ho tapitra azy ho tontolo zao fa ny fiarahamonina mivaova mety amin'ny fotoana zao zay minoritaire fa orina kely eo zay majoritaire de tahaka ny hoe tany aloha tany majoritaire ny fahendrena fa amintsika miteny zao minoritaire ny olona mirona amin'ny fahendrena ka mety am'le fiarahamonina mihitsy le le bordel ialanatsiny am'le vocabulaire mety mihitsy le maimboeran'ny tanàna io mety mihitsy le milahatra vary mety mihitsy le feno maloto ny tanàna mety am'le fiarahamonina mihitsy io miara sy lofajaona ka raha mbola mety amin'ny fiarahamonina io de mbola minoritaire zay de afaka nao ninony zay le olona mihitsy ane mbola makafia an'le style de gouvernance hoe tonga avy any président république de mandoarika daholo ny fiarahamonina mbola mety zany tamin'ny andro fampanjaka tany ivelany tany fa rehefa tonga amin'ny fotoana hoe tsy mety tsony zareo ty mivenerena manao-polo tokana ty de ny vao azy tao le olona de nikisaka le rafitra le rafitra politika le système politika nikisaka nakao amin'ny démocratie fantanina petraka zany eto Madagasikara mbola mety avoaka malagasy ve ilay manao-polo tokana satria ny tsika io démocratie ny ilazana azy fa tsy zay io ny tsika io élection ilazana azy république ilazana anazy fa tsy zay io monarchie élective io mifidy mpanjaka fotsiny tsika io amin'ny fomba hafa satria afafy le vola de iny ny lasa filom-pirenena rehefa avy eo de tereny am'izay anao anompo anazy rehefa avy eo mba tsy ilazana hoe fanandevozana amin'ny endriny troisième millénaire no mitranga eto Madagasikara ka raha mbola mety amin'ny gasy zay hoe miditra hôpitaly ianao de tsisy nininonao fa lasa ianao mividy fanafody mividy ndretrarehetra ary tsy raisin'le dokotera akory azy ianao raha tsy efa azy le fanafody mety aminareo ve zay tompoko mety amintsika zany mety aminareo système éducatif privatisé à 100% io hoe de tsy maintsy mandoa vola ianao vao mahita fahalalana fa mety amintsika io mianatra amin'ny andro favaratra efa fantatra zao fa cyclone de mety aminao zay fa na lasan'ny rano ao ny ary zanako de boka gazety fotsiny de lasan'ny rano le kizy mampalahelo mety aminareo zay atao akory miantritsika zany ny fiovan'ny civilisation asa mety misy soky mafimafy tahaka ny tany ivelany rehetrarehetra satria nandalo guerre daholo nge firenena rehetra miara rehefa nandalo guerre mondiale ny Europe de samy mitady fandriampahalemana am'izay taorinan'iny asa mety mitady guerre angamba malagasy mitady ady an-trano de zay voalalany hoe zao ny tena mety fa efa maty ny havana zay vao tonga saina hoe tsy mety ka le natao teo ka tsy za no manam-pahaizana tsy za no olon-kendry tsy zany tonga lafatra hananatra voaka malagasy fa raha mbola mety avoaka malagasy zao fiarahamonina misy atsika zao hoe naizanaiza lenao de vola manam-bola ange zany le avoaka malagasy fa izay tsy hanorona fiarahamonina amin'ny vola zay ny tanjonay fa rehefa tonga ny olona ka resy lahatra hoe mety aminay zany fiarahamonina tsy basé amin'ny vola zany de manao ezaka izy tahaka ny miara sy lofarjaona tsy manome voninkazo anao akory fa lehilahy ianao niezaka ianao nanasa anaty eto manasa olona maro eto de mitady hevitra fa tsy mitady vola fa raha vola ve moa misy foana ny manam-bola no ilazarazavy zao de raha hevitra ny tadiavinao de avoakako ny hevitra misy olona mitovy am'izay any de mivondrona zay rehefa kelikely eo miangavy anao mba hovoizy le izy ato am'le radio de manome feedback le mety aminay zany hevitra zany de mitambatra zay de ho resitsika ve zany le mpanam-bola sa tsy ho resitsika ny raha-pitsony mamaly an'izay nga malaza ny fandarana koa 5 minitra ny faharetany fanontaniana farany apetrako amin'ny Lazara Zaverson satria
raha ny hevitra ny oetiny Lazaraza Ferson teto dia azo velabelarina anatina fotoana lava daholo ankapobean-javatra ny resantsika teto androany manantena zany fa mbola hiverina eto Lazaraza Ferson amin'ny fotoana manaraka hijery ny ataontsika hoe ny antsipriandreo fa ny mpieno antsika sy ny mpanaraka antsika mahazo an'le izy mety tsy Lazaraza Ferson mety olona miara-dia amin'ny Lazaraza Ferson ihany koa zay fanontaniana apetrako amin'ny Lazaraza Ferson tsy tenenako hoe inona ny afatra dia ny hoe inona ny mety teny eritreretiny Lazaraza Ferson fa hoe atonga ny ilay olom-pirenena andray ny andraikiny manoloana n'izao fasarotana ka andraisan'io olom-pirenena io ny andraikiny avy any amin'ny Lazaraza Ferson. Raha endry malagasy dia natokana ho azy ty avatra ty raha dala mivoaka malagasy dia avereno aminaty teny ty mitady fahendrena no mitondra firenena, mitady fahalalana ny mitondra firenena. Dikan'izay raha hifidy filoham-pirenena ka hifidy olona tsy nianatra dia aza mampiana-janaka satria ianao misy nefa manomana ny zanaka ka ho andevo satria ianao mba hampiana-janaka mandany vola isanandro apetraka ao ny patron rehefa avy eo le olona tsy nianatra dia inona tsy moa ny ampianarana zanaka zany fa ndana ny zanaka ao navita CEP eo atao be ny tanàna Antananarivo natao na Antananarivo ngay zany teo be ny tanàna Antananarivo ny vo CEP eo natao Madagasikara ny zany filoham-pirenena olona hoe tamin'ny andro andrinam-polo merina aza tamin'ny andro andrinam-polo merina ne mbola tsisy baky fa zany tsy midika hoe mitovy amin'izany amin'izao andro zao tamin'ny andro andrinam-polo merina mbola hibe an'izay ny tany Benin, mbola Congo anany tany Mozambique, mbola Napoléon tany ivelany tany reny ny olona nitovy niveau taminy dia mety le izy fa amintsika miteny zao Joe Biden ny any Amerika tonga avy any filoham-pirenenao dia manontany Joe Biden misy tia présidente of Madagasikara ao ary io dia amaly ianao salama tsara zany dia inona zavatra misy any aminareo ao izy ny président amerikana nahavita mpaveray kilometatra zay le resaka atao na manontany président Poutine hoe manao na inona vaovaoan'ny Madagasikara any dia tena fa tsara ny any zao satria namboly Artemisia zay ohatra ka mba ilaharanao amin'izao tontolo zao satria tsika tsy afaka manidy varavarana rereto akaro aloha ny niveau hitondrana firenena fa izahay akory raha nandany andro tany amin'ny université dia tsy nandany andro hanompo nandalo CEPE satria tsy ho takatry olona imihitsy any fitondrana firenena mino fa tsy anaiky ianao miara sy lovaljona hoe hiditra ao anaty helikoptera ianao dia olona tsy mahay pilote tsy mahay fahalalana momba an'izany dia ianao zany manampaizana dia asivy conseiller fotsiny ianao zany miconseiller le pilote sa hiakatra anaty helikoptera avy ianao raha T5 ny pilotenao fa ianao conseiller mety ho takany ve le conseiller mena anazy hoe altitude eto ny fixena inona définition ny altitude mbola miverina mianatra amin'ny université indray izy vao mahay an'izay noho izany sarotra ho an'ny Madagasikara ny voaka amin'izao situation zao raha tsy olona nianatra ray zay. Faharoa tsy ampy no ena hita fianarana fotsiny na nianatra fa mila olona manana principe manana idéologie no mitondra firenena fa tsy hoe za manam-pahaizana tsy mampanina rangafa aloha za manohana olona adala ka ny définition adalana koa mbola relative koa zay dia anjaran'ny fiarahamonina mamaritra hoe izy ny atao hoe endry eto amin'ny firenena eto dia izy ny atao hoe adala fa raha mety aminao zany mifidy olona adala ohatra ny teny-dratsy any masom-bahoaka eny izy na dia raha malala aza fa mpiteny-dratsy daholo le fiarahamonina ka raha mety aminao moa zay avoakany eny fiarahamonina eny eo masina zanaka ao eny teny-dratsy zay nanabeazana na tao anatin'ny kolotsaina hoe fady ny miteny an'ity teny ity ao anatin'ny fianakaviana misy mpifady eo ka raha mety aminao no mametraka an'izay dia foanana zany mifady dia ampidirana anatin'ny fanabeazana zany arak'le teneninao teo hoe lehilahy manambady lehilahy zany atsofoka anatin'ny fanabeazana ny ekeny mpitondra malagasy zany ka raha mety amintsika moa zay dia zay ny atao hoe fivoarana dia averenao ty aminah am'izay le teny arak'le nyteneniko teo hoe apetrao isan'ny adala fotsiny zay nandalo teto fa tsy mampanina iny tenenao hoe adala ao anaty fiarahamonina raha fa fantatra ao le fiarahamonina fa tsy andehany amin'ny lalana zay tokony andehanany ka ianao ny saorana be deaibe ny saorana amin'ny lafiny teknika arak'le nytenena teo hoe fo de fo ny fotoana
tsy ahafahana mamela behatra ny programa zany satria le programa mbola le amin'ny étage fahatelo ary zay vao azo voaka raha fipiarahamonina fotsiny resantsika teto apahany any zay miaritra Slofarjona inona mbola isy ny fotoana fa atsika miresaka an'izany aoriana kely eo ary isorana ny mpiaino rahateo nahatra tsika hatramin' zay fotoana niresahana teto zay misaotra betsaka miaritra Slofarjona manao mandram-peona ho an'ny mpiaino atsika ny amin'ny tianeo ty dia isorany Lazara Fiarson naiky ny resaka ny tafa ny zara fomba fijery hevitra ho an'ny raharaha ny fiarahamonina raharaha-pirenena dia ambara ihany koa fa misokatra ho an'ny rehetra ny onjam-peontsika raha misy ny manana hevitra ho zaraina ka vonina anao izany ampanajana dia misokatra ny ainao manjirintsika ary mbola misokatra ihany koa ho an'ny RCR ho an'ny Lazara Fiarson ty onjam-peontsika ity marihana ihany koa fa azontsika atao ny manaraka ity fandaharana ity amin'ny fotoana rehetra ao amin'ny pejiny Infoculture Média 2.0 raha te hiverina na tsy naheno ianao ary ihany koa ho an'ny mpiaino ny 470 dia raha alina amin'ny 7 ora izay ny mamarana ny fotoanantsika mametraka ny mandra-piresaka ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Zara hevitra fandaharan'ny sapan'ny fampahalalam-bovao eto amin'ny ICM radio 470 andraisana vahiny iresahana ny fiainam-pirenena. Zara hevitra ny alatsinainy sy ny alakamisy amin'ny 24 ora sy 6